Rahabatsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanany manapaka an'antsika rehetra tsirairay ihany ary faly indrindra mamangy antsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Famindrapon'i Jesosy anie anasitrana sy mitondra rétablissement ho antsika tsirairay avy manoloana ny zavatra rehetra indrindra ny vanim-potoana izay iainantsika zao vaninandro zao dia izay famindrapon'i Jesosy Kristy izay no mikomble atsika ny manquement rehetra, ny zavatra tsy ampy rehetra manoloana ny contexte iainantsika izay tsy mora fa tena sarotra manetotra sy mangeja atsika zanak'olombelona ary tsika zanak'Andriamanitra ihany koa dia misentira amin'izay vesatra izay ary ny fanahy masina dia mampiseho amintsika izay ny tena zava-dehibe, mampiseho sy mampafantatra atsika ny tontolo ambadika ny hafa indrindra ny kronolojia iainantsika manoloana ny mitranga isan-karazany misy ireny ahafahantsika foana mahony tena manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony sy tsy maintsy tanterahantsika. Vavaka isika, sotranao Jesosy Kristy, sotranao ray masina tsy toa mitera sy mankalaza mamivonahitra ny anaranao foana amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ny zavatra rehetra dia hiderahinay anao avokoa Tompo. Tonona mahery amin'ny anaranao izao fotoana izao mba tena ny fanahy masinao no anapaka feno hitondra fanasitranana, hitondra révélation amin'ny alalan'ny teninao ilaza ny zava-miafinao tianao ambadika rehetra indrindra manoloana ny contexte iainanay sy mangejanay amin'izao vanim-potoana izao dia mangataka indrindra Jesosy ny fanahy masiny ray amin'ny alalanao, amin'ilay anaranao nandresy ny fahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana anambara aminay indray ny sitraponao atao anatin'izao fandaharana izao. Voninahitra ho anao ray tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary tompoko,
jery lohahevitra anankiray tsika anio de lohahevitra misafidiko zany a de mikasika indrindra ary mifampitoy a araky ny teny efa natsidiko teo mifampitoy amin'ny zavatra misy zay fantatsika rehetra iainantsika misy eto amin'ity planeta ity aty Europa ny marimarina kokoa de tsy ina izany fa niady ao antsisy tany entre ny Européana ambadika izay allié miaradia amin'ny zareo Ukrainien ary izay ady zay de misy eo anatrehan'ny firenena matanjaka anankiray de tsy iza izany fa ny Rosiana. Raha izay ady izay no jerena araka ny Baiboly de samy manana ny interprétation isika rehetrarehetra. Ao no miteny fa hoe contexte Daniel 1:12 no iainantsika zao. Daniel 1:20 de ny 5:20 makany aoriana rehetra any zay ny vanim-potoana iainantsika zao. Mety ho marina izay, mety ho diso izay, tsy any, tsy porte jugement am'izany tsika, tsy tondra interprétation betsaka any am'izany isika. Ao indray no milaza fa ny Apocalypse 9:1-4 no misy atsika zao. Raha vakitsika izay Apocalypse 9:1-4 izay de mivaky toy izao. Ary eo zany misy mpanao interprétation mamaritra ny zavatra misy, zany hoe io ady entre ny Russie sy Ukrainien io ho tahaka izao hoe amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Apocalypse 9:1-4 de nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka ary izay nitaingina azy dia navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Afaka interprétena ihany koa io hoe iza ilay nomena fahefana, iza ilay mitana ny sabatra lehibe par rapport amin'ny arme nucléaire ve sa par rapport amin'ny maha-puissant an'ilay firenena au niveau rang mondial, ohatra hoe ny Amerikanina sa ny Rosiana sa ny Européana. Afaka interprétena ohatran'izay le izy, tsy maninona, misy mamaritra amin'ny contexte misy iainantsika amin'izao vanim-potoana izao zany hoe ho izay. Ao ihany koa ny ireo nefa milaza sahady ny Armageddon, Apocalypse 9:1-4 sy ny 5:4. Tsika hoa tsy porter jugement, tsy andiso, tsy ifanasa vangy sy ifanindrotsindrona am'izay. Ao re miteny fa hoe Zakaria 14, ao re miteny fa Daniel 2:12, ny Daniel 1:12, ao ihany koa re manizingizina fa contexte ny Ezekiel 38-39, izany rehetrarehetra izany dia interprétation enitsika sy retsika avokoa. Tsy maninona, mafinaritra ny mandre an'izany, mafinaritra ny mahare tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ary indrindra mampirisika atsika foana izany amantatra ny sitrapon'Andriamanitra, manaitra atsika foana izay ifantoka amin'ny volonté an'Andriamanitra, ny ofikatsahantsika nainga amin'izay mantsy le izy hoe sitrapon'Andriamanitra, volonté an'Andriamanitra, de miroso itsika mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Fa izao no tadidio, izao no tsara tsindrina. Averiko tsara hoe ity message paseko ity de tiako voray anao raha sitraka ao. Betsaka isika no tonga mpiandany, ohatriny ahoana zay hoe tonga mpiandany zay. Betsaka isika no azo mpanahy dia lasa manao fanambarana selon ny conviction izay lasa firiakevitra mampirona antsika hiandany que ce soit amina Rosiana na amina Ukrainiana. Azafady, somary tsarotratra manona lezy.
izay anefa dia erreur be mihitsy selon la Bible. Averiko tsara hoe betsaka ho ahy isika no lasa miandany hoe izahay dia rosianina, izahay dia ukrainiana. Fa iza zany eto dia mampatsiahy antsika ny sitrapon'Andriamanitra, milaza manao rapelina amintsika fa izay toe-po izay, izay toe-panasy, toe-tsaina, fisainana izay dia tsy ao am-pon'Andriamanitra velively. Isika rehetra zany izay tafiditra amin'izay fisainana sy firehana tonga mpiandany izay, dia za dia miteny amintsika fa mivoaka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Maninona no miteny amin'izany? Ny Baiboly mampatsiahy ihany ahy eto dia nampianatra antsika fa hoe Andriamanitra dia tsy tompon'ny fikotranana, tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny ady, tsy tompon'ny korotana, fa Andriamanitra dia tompon'ny filamenana. Ary ny fahaiza-mandamy moa hoe ny Baiboly izany no hoentina miady. Zany hoe raha misy zany miady, raha misy zany fifandroitana, raha misy zany endrika fifamonoana mipoaka, dia tokony avela côté izay fa ilay fahaiza-mandamina. Ary izay fahaiza-mandamina izay dia tokony se basé foana amin'ny selon ny contexte biblique, sitrapon'Andriamanitra. Izay message izay ry havana dia tena ngeza be mihitsy. Ary voaingana isika, vao tsy ela akory vao maly, sa afaka maly, mety hoe an'kio, dia nisy vondrona Europianina tonga nandefa communiqué de presse, naparitaka ho hita amin'ny anao manjery, ary tena nisy délégation na tonga mihitsy niincité ny fitondram-panjakana malagasy hiandany fomba. Zay lay piège izay. Izay lay piège. Zary havana dia miteny amintsika fa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao, io ady ao Rosia sy ny Ukrainiana io, ny Europianina ambadika, ny tandrefana rehetra zany, miaraka amin'ny puissance militaire voalohany maneran-tany, dia tsy iza zany fa ny Amerikanina, dia resaka manipulation avokoa izy io. Pièce efa monté izy io. Pièce efa monté io ry havana malala. Iverenantsika ny tantara. Taloha ela be tany, après ny première deuxième guerre mondiale, dia efa nisy ny antsoina hoe guerre froide. Dia tao anatin'izay antsoina hoe guerre froide izay nisy ny antsoina hoe firaisana sovietika, URSS. Dia tao anatin'ny fikambanana mahampiray firaisana sovietika izay dia tao anatin'izay vondrona izay ny Ukrainiana. Tantara tsy azo kosehana izany. Fa ilay guerre froide dia midika ihany koa fa hoe guerre dia dika hoe ady. Ny froide dia hoe mangatsika. Nolazaina izy hoe guerre froide ady mangatsika satria tsy nisy ny fifanandrinana mivantana tahaka ny misy ao Rosia sy Ukrainiana izao, fa nisy ny sampam-pitsikilovana isan-karazany tahaka ny hoe CIA, ny KGB tamin'izany vanim-potoana izany. Dia ireo miasa ao ambadika ao, mikendry, mitsikilo ny détail rehetra amin'ny andaniny sy ny ankilany, ny grande puissance anankiroa sy ny alliés, ny firaisana sovietika sy ny pekitana. Ireo no tena nivoy an'ilay antsoina hoe guerre froide, satria ireo no considéré fa firenena natanjaka, nandrodana ny nazisma tamin'izany vanim-potoana izany ny Allemagne. Dia noho izay ery anankiroa izay, noho izay tandroka anankiroa izay, noho izay loha anankiroa izay tao anatin'ny mangatsika, tao anatin'izay antsoina hoe la guerre froide izay, dia ireo loha anankiroa ireo niady foana, na tsy mivantana ary, na tany amin'ny lafin'ny diplomatie, na tany amin'ny lafin'ny communication, ary hitatsika ny fifakisana
ohatra hoe tao Alemaina fotsiny dia nisy ny RFA sy ny RDA ary namaivay ny resaka guerre froide tamin'izany vanim-potoana izany, ny fanaratsiany ny andaniny sy ny ankilana. Dia tao anatin'izay nisy ny challenge sy ny faninanana, fiakarana eny amin'ny volana, famokarana fitaovam-piadiana mahery vaika nukleary. Attention, izay lay loha, izay lay tête, izay lay tandroka. Tekode kely zay resaka tandroka izay. Ny Baiboly rehefa miresaka tandroka dia miresaka esprit izay. Tatsika le hoe tandroka fito sy loha fito. Ekena fa milaza fanjakana, manondro fanjakana. Raha siteko zao ny any amin'ny testamenta taloha dia ny Jebosita, ny Etita, ny Amorita, ny Amalekita, ny Evita. Dia izy ireo amin'ny mahafanjakana, Etitazy, Amoritazy, fanjakana Amalekitazy sy ny sisa rehetra. Dia ireo fanjakana ireo samy manana n'izay esprit zay, ary lay isa 7 ça veut dire hoe plénitude. Dia izay esprit izay le manohatra ny zanak'Israely, nanohatra ny zanak'Andriamanitra. Ary milaza fanjakana fito, loha fito ny bokin'ny Apokalipsy, ny any amin'ny Daniela, midécoder an'izay, alasarina an'izay ihany koa, miprevoir, mipredire an'izay. Dia manambara an'izay zavatra resahako anao izay. Esprit tsy mijanona fotsiny hoe fanjakana, fa misy resaka esprit ao ambadika. Dia ilay esprit foana tiaka ny toeran'Andriamanitra, micréer, mi-innover, mi-animer, milaza ho messie, ho mpanjaka, parallèle amin'ny fanjakam-pisoroana zany. Ary zareo sady mpanjaka en tant que hoe président de la République no misorona ihany koa ary manao sorona vahoaka. Le cas sujet atsika eto Russie sy Ukrainienne. Ary eo ambadik'izay misy manipulation ana mety abedabe mihitsy sy ny vahoaka tsy manatsiny ao anatin'izany ny resaka élection présidentielle raha ny aty aminay zao aty Frantsa, ny Europa manontolo ny resaka filalaovana, taux de croissance, PIB, ny inflation, ny fiarina, ireo te anakarena dia milalao mikirakira ny bourse ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary zany ny antony hoe akatona daholo ny banky atao antsotsay, ny banky ny Rosia rehetra, ny teti-bola ny Rosiana rehetra, ny resaka import export momba ny Rosia rehetra dia kendaina avokoa. Fa ao anatin'le guerre froide daholo zany, ary tsy vita io, tsy vita io. Ary io froide io no mihamafana amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Ary zany efa mipredire an'izany ny Baiboly, omena hery ambara-pahatonga ny fe-potoana sy ny fetrandro mipetrahan'ilay fanjakana ametraka n'ilay biby ity. Dia ao anatin'izay effervescence izay sika, ao anatin'izay fikorotanana izay sika, ao anatin'izay hafanana izay sika. Zany hoe ireo fanjakana mifanandrina ireo, ireo belligérant ireo tandroka voatondro ireo, marina fa hoe Rosiana sy ny Ukrainiana ny tena voalohany voalaza sy voatondro en première ligne eto, fa ambadika ny G7. Ny resaka n'le tandroka fito tsika teo, loha fito, G7 fanjakana fito, ary misy esprit 7 plénitude ny fanaratsy ao ambadik'izay. Mandefandefa indisy kely ihany manazava antsika izany. Dia ao anatin'ny effervescence ao isika izao, ao anatin'ilay fikorotanana mandroatra hafanana. Dia izay fangotrahana izay, mangotraka izay isy ny fanandrinana, ary mahery vaika io fanandrinana io. Dia eo no isiny ny tety anankiray ngeza be, fanjakana ametraka ny lamina maneran-tany. Azafady, ametraka ny ordre mondial
ny dictature ary ifehan'ity zao tontolo zao ity iampitana makany amin'ny fametrahana n'ilay lehilahy inota izay tsika vo miazakazaka miditra any amin'ny resaka Armageddon iady amin'ny Israel. Lay Israel ambara eto ihany koa dia tsy lay Israel fanjakana intsony. Eo ihany zay image zay fa izay dia premier plan. Fa lay tena atiny de lay Israel vahoaka an'Andriamanitra, peuple élu, zany hoe isika izay élu natateraka ny sitrapon'Andriamanitra, isika izay transformé ny fanamasina, voaova ny soratra masina, nateraka indray dia ho isan'ny miaramila guerrier miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy no tête loha de isika ny membre manmean'izay endrika fiangonana izay. De izay fiangonana izay no cible an'ilay loha mazavaiko tsotsotra teo hoe ametraka ny lamina maneran-tany hioko anohatra an'Andriamanitra. Zay lay Armageddon, zay lay fifanandrinana farany Apokalipsy 16:4-10. Tsy mandiso an'ilay verset ny tany saiko rehetrarehetra teo akory ny interprétation ny tsirairay hoe Daniel 1:10 misy atsika izao, Apokalipsy 9 misy atsika izao, Apokalipsy 9:10, Ezekiel 38:39 sy ny sisa rehetra, Zakaria. Eny tompo afaka interprétena am'izany avokoa, fa ny tsindriko zany eto dia ny zavatra misy iainantsika, ny zavatra misy contexte misy am'izao vanim-potoana izao de mipredira, miprevoir, mampandre zay manatsofina ho entina mieno zo ny soratra masina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Zany hoe ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny Matthieu 5:7, firenena hitsangana amin'ny firenena de miprevoir sy mipredira n'ilay toky sy andininy rehetrarehetra, Daniel, ny Apokalipsy, ny Ezekiel, Zakaria, Goga sy Magoga, ny Armageddon sy ny sisa rehetra, prevoir sy mipredira n'izany izay ho avy tsy ho ela araky ny chronologie tian'Andriamanitra sy materan'Andriamanitra. Zay atosiky ny toe-potsika ao anatin'ny efa faratsin'ny fisainana sy fieritreretany zanak'olombelona izay. Zava-dehibe zay zavatra nambarako faran'izay. Ohatriny ahoana moa ny zavatra misy ao anatin'izay fanambarako faran'izay. Ny zavatra misy avana de izao. Ny Baiboly any Apokalipsy nampianatra antsika hoe zay manao ny ratsy aoka izy mbola hanao ny ratsy ihany, izay manao ny marina aoka izy mbola hanao ny marina hatrany. Zany hoe ny zavatra misy zany am'izao vanim-potoana izao raha ny Daniel 2:10 zao de afaka manome fanazavana tsotsotra tahaka an'izao sika hoe ny mpanjakan'ny avaratra resaka deuxième guerre mondiale izany, ny Allemagne resahana am'izany tamin'ny andron'ny Hitler, de ny roi du sud zareo anglo-saxo, anglophone zany ny francophone, ny américaine, reo nisy an'ireo fifanandrinana ireo niaraka tamin'ny vahoakan'ny bera. Resaka an'izay bera zay bokon'ny Daniel isika nisy an'ilay fanjakana 4 miamafy hatrany, miamazo hery. Izy io de fanjakana fotsiny miovaova, ny tarehany fotsiny miovaova, fa lay esprit de eo foana hoe anohatra sy ioko amin'Andriamanitra, anohatra sy ioko amin'ny zanak'Andriamanitra, mpanarady an'Andriamanitra selon amin'ny Baiboly. Izy rehetra ao anatin'izay contexte izay dia izay zavatra nisy izay arak'ilay fanazavako tsotsotra teo de ho ia hoe
satria ny toe-pontsika zanak'olombelona dia toe-po misitaka tsy kelikely, miala te aleo tena. Tsy vitan'izay hoe te aleo tena izay, fa rehefa manomboka misitaka amin'izay hoe mahaleo tena izay, dia manomboka mitombo ilay fizahozahoana, egoisme, ego ao anaty. Zay nefa dia manohatra ny soratra masina hoe izy tsy maintsy mitombo fa za kosa tsy maintsy miaina. Amin'izay principe, zay concept no lazaiko faran'izay dia ny mifanohatra indray hoe ilay izao indray manomboka mitombo ary za misitaka amin'i Jesosy Kristy dia Jesosy Kristy lasa miaina ary tsy misy tsony ato anato. Dia izay tranga izay toetra, izay fiaina izay avokoa no iridaridany zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Miroso makany amin'ny teknôlôjia, miroso makany amin'ny innovation, miroso makany amin'ny resaka pouvoir majika. Resaka izay pouvoir majika izay dia ny resaka occultisme, ny resaka médium, ny tontolo astral, ny hypnose, ny resaka transe, ny resaka mijery vitana, manamboatra vitana, astrolojia sy ny sisa rehetra, ny resaka firesahana maty. Mianaka be zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny hoe miatteindre ny tontolo nirvana. Zareo amin'ny éveil collectif, bouddhisme, yoga, esprit mitovy daholo zany fa tarehy fotsiny samihafa, masoka fotsiny isan-karazany. Zay dia ao anatin'le maka an'le image le fanazavako taria ambony hoe loha fito, tandroka fito, esprit cet esprit. Zay ny anime an'ireny olona rehetrarehetra ireny. Dia plus isika misitaka amin'Andriamanitra, zay le fanazavako teo, te aleo tena, dia ohatran'ny zanaka misitaka amin'ny ray aman-dreny ihany, tsy mila ny dada sy ny intsony. Eo zany arak'izay kisary zay dia lasa miteny isika manao proclamation tsy mila n'Andriamanitra intsony, fa ny assistance respiratoire, or nefa misy oxygène gratuit fabriqué tao amin'ny sanité nandrivotra. Lasa ho isika hoe tsy ilaitsika zany, lasa ho isika hoe tsy ilaitsika sy ny sisa rehetra. Tsy mila enlèvement fa vaisseau spatial, fa misy miteny an'izany mihitsy. Misy expatrié eto amin'ity terre ity rehefa mipoaka ity dia mifindra planeta hafa. Tsy ny zavatra imaginaire be ohatrany, fa za miteny amintsika fa efa inspiration en défaut. Ary vokatra zay fistahana hoe mahaleo tena, araky ny fisainana te andeha aleo tena ao anatin'izay firehana égoïsme izay, dia miroso ao anatin'ny innovation isan'izany, mondialisation ihany koa, resaka armement nucléaire. Dia io mipoaka io fikorontanana ady tsy aroa. Ary zany ny zavatra hoe ireharehana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, première puissance mondiale arme nucléaire, première puissance manan-karena, première puissance ny kirakira vola sy ny sisa rehetra. Ary ny firenena exclu amin'izany moa dia tondrona molotra fotsiny. Raha ohatra misy mpivavaka mahantra dia atao fanasoketana sy fanaovana ohatra ratsy sanatriny zany. Zany hoe un verset tanteraka zany ilay tendance biblique, un verset tanteraka ilay fahendrena baiboly. Zany dia miteny amintsika fa raha ohatra fotsiny didy lehibe anankiroa amin'ny baiboly, zay mbola tsy hafozako an'ity baiboly ity, sœur et frère, didy anankiroa lehibe fotsiny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, sy ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zange miteny anao fa tsy misy akory zany innovation ana arme nucléaire izany. Raha misaina an'izany tsika, tsy misy ny karazana aretina foronina ohatra ny Covid sy ny zavatra isan-karazana ohatran'ireny. Tsy misy ny fanimbana sy ny fifanimbana eo amintsika. Fa noho ilay fisitahana amin'Andriamanitra, noho ilay isika mihamana lavitra an'Andriamanitra, dia mazava ho azy fa rehefa tsy ao amintsika Andriamanitra, dia izy ny makatoerana ao amintsika. Dia volony manome tolo-taina antsika, manome fahalalana, intelligence antsika. Ary ny devoly tena intelligent izy. Misurpassé. Zay mametre de ce monde azy. Misurpassé ny fahalalako sy ny fahalalana ao. Ny fahalalany devoly.
Ary zay ry havana no tsy mahatsy sara, zay ny maharatsy be an'ilay hoe manan-tsaina fa tsy miaraka amin'Andriamanitra. Aleo arabady manana an'Andriamanitra toy izay hoe manan-tsaina tsy manana an'Andriamanitra. Fa manan-tsaina tsy manana an'Andriamanitra dia izao ny zavatra misy: mifaninana mamokatra arma nucléaire, mifaninana ao anaty fanambakana, mifaninana ao anaty change isan-karazany. Entiko anaporofona aminao ihany koa fa lay esprit mitsoka amin'ireo firenena ampifanandrina ireo dia tsy esprit avy amin'Andriamanitra fa esprit inspiration amin'ny fanaratsy izay no mianime andreo firenena ireo. Ny mpitondra Rosianina amin'izao vanim-potoana, Vladimir Poutine zany, dia membre atao amin'ny KGB izy tamin'izany vanim-potoana izany. Fony mbola tao anatiny antsoina hoe guerre froide. Dia nahita tsara izy ny effondrement an'ny firenena firaisana sovietika. Fantatsika tsara ary fantany tsara zany Union Sovietika zany nitanjaka zany firenena zany tamin'izany vanim-potoana. Ary niaina an'izay effondrement zay izy. Ilazana amintsika fa hoe efa fony kely zany ny lehilahy tamin'izany vanim-potoana zany dia efa animé, voataiza tao anatin'ny esprit politika communiste. Zay tsy inspiration selon la Bible. Tsy voataiza tamin'ny resaka sekoly laby, tsy voataiza tamin'ny resaka sekoly sabaty, tsy voataiza tamin'ny chorale sy ny louange évangélika sy ny zavatra ohatra zany, tsy voataiza tamin'ny famakiana, fandalinana ny teny misoratra aminy, fa voataiza tao amin'ny tontolo ny asa pitsikilovana KGB. Voataiza tao anatin'ny tontolo politika. Ary tellement marqué an'ilay lehilahy izay hoe fianjeran'ny firaisana sovietika izay. Ary zay fianjerana izay dia tsy inona akory fa vokatry lay ady tao anatin'ilay antsoina hoe ady mangatsiaka guerre froide. Dia ny intelligence ny andaniny sy ny ankilany ny kendry ny fampikendry foana ifanjera. Dia natanjaka kokoa ny fahiran-tantsaina taty amin'ny zareo Europeanina miaraka tamin'ny Amerikanina dia voakendriny ary hitatsika tamin'ny andro ny mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany Boris Eltsine toy ny hoe marionnette faravany firaisana sovietika. Dia io ny lehilahy mamerina an'izay esprit izay, mamerina an'izay loha tandroka fanjakana izay, ary tsy miembotra amin'izay izy, capable izy, il est capable de tout ny lehilahy. Satria izay ny formation azony, izay ny milieu ny tombony, izay la esprit mianime azy. Izay ny amin'ny Vladimir Poutine. Fa raha ijery indraytsika le président ny Ukrainiana, miaratsina re tena ty hoe saribakoly, dia hitatsika ihany koa fa ny kultura ny iainany, ny fiainana ny tombony, dia izy moa dia comédien, mpikirakira an'ireny pièce théâtrale, misy an'ireny resaka travesti sy ny miaratsiny ary ny lehilahy manambady lehilahy sy ny zavatra abominable ohatran'ireny kolotsaina tandrefana babilonianina. Izany no nitaizan'ilay lehilahy. Dia ireo firenena G7, ny Europeana, ny Amerikanina, tandroka anankiray loha be da be isan-karazany ao anatin'ny sept esprit ireo. Ireo no nametraka n'io lehilahy io teo amin'ny fitondrana. Ary izay dia miteraka conflit be mihitsy ao anatin'ireo loha anankiroa ireo esprit anankiroa ireo. Izany hoe en conclusion zany dia fanjakana miady an-trano. Fanjakana miady an-trano. Zay zany ny zavatra misy raha fehezina mitranga ao a Rosia sy Ukrainianina io. Ny tena tara ambony hoe mila mitandrina isika fa itsika dia miandany foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy tokony miandany amin'ny hoe za Ukrainianina, za Rosianina. Dia moa sika miandany amin'ny andaniny sy ny ankilany dia tsy mahitsy tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny tokony fiandany itsika izany dia hoe Jesosy Kristy io, Andriamanitra tsy to. Aoka ny sitraponao no tanteraka. Aoka ny bokin'ny Daniel prophétie, aoka ny bokin'ny Zakaria, aoka ny bokin'ny Ezekela,
resaka goga sy magoga, aoka ny apokalipsy Armagedona, ny piesy rehetra tongavana amin'izany Jesosy eo. Ray masina tsy toa eo an-tananao, dia aoka ireo firenena ireo ho élément ampiasainao arak'izay famindraponao ahafahany faminaniana tanteraka sy alohan'ny toe-pon'ireo firenena ireo. Ny toe-pon'ireo firenena ireo dia ilay efa nazavaiko tary ambony teo hoe tsy misy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa aloha mitovy ihany ireo fa fanjakana miady an-trano fotsiny, fa esprit anankiray ihany mianimiandreo, fa resaka visage multiple fotsiny araka ilay mahafanjakana miady an-trano azy teo. Tsy misy coordination, tsy corps de Christ ireo. Zay le izay. Ny corps de Christ ihany mantsy ny manana an'izay coordination zay, satria Kristy ny lohany, ny tanana, ny tongotra sy ny sisa rehetra, ny mambra rehetra dia manaiky an'izay hoe Kristy lohan'izay, dia manatanteraka. Sasany maminany, ny sasany miteny amin'ny teny tsy fantatra, ny sasany mandika tena, ny sasany manasitrana, ny sasany mampianatra, ainsi de suite. Dia izay le processus copien'ny devoly, usurpation alain'ny devoly amin'izao vanim-potoana resantsika izao. Zany hoe miforme an'ilay tety zany eo le biby ty zao, miforme an'ilay lelanota antikristy, fa le membre be da be tsy en coordination, mihetsiketsika amin'ny famono aloha, misupprimer ny membre isan-karazany. Attention, manamarina ny lasoratra masina ihany koa zay hoe raha ny tananao no maneligelinanao, tsy hitelanao ny fanjakan'ny lanitra, dia tapao hiala amin'ny tenanao izany. Dia izay ihany koa le izy hoe raha misy zany tanana anankiray manelingelina any Satana tsy ahafahan'ilay tety miforona, dia tapahana. Zay ny zavatra misy io. Russie m'éliminer ny Ukrainiana, m'éliminer ny Occidentaux, ary fifanandrinana io mahery vaika io, frère sœur. Mampiomana antsika fa lalana makany izao ihany antsika izao. Ary ho ferihevitra izao tontolo izao fa izay manana an' Jesosy Kristiany no afaka aty atratra, ho afaka mifangidiny fanaitainan'ny zavatra tsy maintsy ho afainga, zay efa mialoha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka ankehitriny zany dia mampahery atsika hoe fikiry fon'Andriamanitra, fikiry Jesosy Kristy. Aoka ny toe-ponao tsy ho variana sy hitodika morandaina ny interférence ekena fa mahery vaika ny fisehoany zany, ary ny mety isan-karazany, ny fampilazaam-baovao isan-karazany, izay zareo Occidentaux no tena mikirakira azy, dia manindry betsaka isan'andro isan'ora an'io zavatra misy io. Fa eo indrindra no mila manana fahonoana tena tsika, esprit matohatra an'izay, afaka mihaino vaovao tsika, afaka manara-maso ny zavatra misy sika, na dia hoe lainga daholo ary ny tantarainy andaniny eo sy ny ankilany, satria ao koa ny cœur de communication. Fa du moment tsy mahakasika ny tontolo fanompoantsika izay, voafehantsika izay contexte izay, ary marani-tsaina tsara isika amin'izay, tsy tafiditra ao anaty velam-pandrika hatreo, dia afaka foana isika miazakazaka amin'ny fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy izay takian'Andriamanitra tokony aonoantsika tena amin'izay fanaovana ny sitrapon'izay. Fa raha manomboka mahakasika ny émotion atsika, manomboka mahakasika ny fieritreretantsika sy ny fisainantsika, manohitohina ny fanompoantsika, zany hoe za Ukrainiana, za Rosiana, tena tsy vaniny Rosiana ireo sy ny sisa rehetra, na hoe mendrika ao an'ilay Ukrainiana misy koa zao zavatra zao
zao ve no ataon'le mpitondra, zao ny ataon'le tsy civil rehetra, rasista sy ny sisa rehetra. Ny olona mainty tsy avelany mamonjy sisy tany, tsy avelany miakatra ao amin'ny train nefa en pleine guerre, samy mpitsopinenana zao ihany. Manomboka voakasika zany ny sentiment. De lasa manomboka miandany ianao de manomboka ny fitsarana. Zay tsy marina. D'ailleurs ny vaovao mivoaka eo possible tsy marina daholo. Fa resaka influence fotsiny. Zay foana le esprit an-Satana miséduire anao izy, makafananao izy de ampidiriny ao anatin'ilay jeu anao, ampidiriny ao anatin'ilay engrenage anao de lasa élément, pion, lasa support. De lasa miaramila anao, miparticiper amin'ny ady favetavetana zay ataony. Fa du moment ianao zany tafiditra amin'izay fironana amin'ny andany sy ny kilan'izay de za miteny aminao fa sarotra ho anao ny iverenao indray ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary surtout hoe de plus en plus ianao monsieur plongé ao anatin'izay de manomboka miparticiper anatina activité ohatra andao entina ambavaka Poutine andao entina ambavaka nefa efa mazava sy miariary zao fa ilay olona ireo de satana izao no mampiasa azy. Tiako vorainao za réflexion zay Ianao ve nahita an Jesosy Kristy mitondra ambavaka ny fariseo? Fa moa va fa tsy ny fariseo tena nitondroiny mihitsy hoe fasana milalitra fotsiny. Diovy aloha miatony lovy sy ny kapoka. Tatavanina moa katelina ny ramefa. Zany hoe teny vérité miendrika fitsarana ohatran'izany jugement miaraka amin'ny édification an'izay rehetra manatrika. Zany nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fariseo fa tsisy Jesosy Kristy niteny hoe andao ranga entina ambavaka fariseo niteny tampianatra izy andao hitondra ambavaka amin'ny fariseo andao hitondra ambavaka ny Pilato mba hivoan'ny décision an'ny Pilato am'izay tsy fantsihana. De ohatran'izay zay zavatra tiako ampitaina aminao hoe sao de anao mieritreritra andao hivavaka ho an'ny Poutine, andao hivavaka ho an'ny firenena Rosiana, andao hivavaka ho an'ny vahoaka ny Ukrainiana. Oui, d'accord hoe be da be tsy manatsiny any mampanahelo. Zay ry havana, zay ny tsara anolorana foana ny fiainana amin'Andriamanitra tsy toa. Atolory am Jesosy foana ny ankonanao, atolory am Jesosy foana ny zanako voateraka io. Fa rehefa misy bomba milatsaka io, rehefa misy firenena manafika tapika io miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika, karaha tsy voatolotra ao an'Andriamanitra ny fiainanao, ny ankonanao, ny taranako. Zava-poana de zava-poana. Ary mampanahelo fa mijaly ianao tety tany de mbola hijaly koa ianao ho any ankoatra. Piège be ho azy hoe andao hivavaka ho an'ny Macron, andao hivavaka ho an'ny mpitondra malagasy nefa olona tsy vonina ibebaka fa mamoaka volamena foana ny ministra miteny ratsy any amin'ny telefônina ny mpitsara izao ny lehibe any fitsarana manao ny ataony mandray tsolotra ndao hivavaka nefa le olona tiako tenena am'izay na le olona nefa tsy vonina ibebaka akory tsy nanolotra ny fiainany sy ny momba azy ho an'Andriamanitra. Misy soumission be ao anatin'izany sœur sy frère. Zany hoe lay voninahitr'Andriamanitra noentinao mandoalika ao anatrehany devoly. Fiera be ny devoly am'izany. Expérience zany zaraiko aminao zany. Fahamarinana zany. Averiko ihany fa tsy nisy Jesosy Kristy mitondra ambavaka ny fariseo. Daniel 3:1 Sadraka Medraka Abednego tsy nitondra ambavaka ny Nebukadnezar. Attention, za miditra am'izany piège zany. Fa ny vavaka ataonao zany, vavaka ho an'ny ankonanao ianao, vavaka surtout aoka ny planin'Andriamanitra fonanao mialohan'ny zavatra rehetra. Izay profesia an'Andriamanitra izay meo lalana. Tonono mihitsy hoe aoka Jesosy Kristy zay tena tery ao am-ponao izova ny fotoana ambanao aminay. Aoka izay no tanteraka, aroka ny fiainanay irindra anampy ho fantanterana izany. Maneke koa ianao ho pion, maneke ianao ho fantsona. Mampita ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatin'izany ihany koa. Ohatra hoe raha ny kamisy ao a Rosia, Ukraine,
de manekeanao ho fantson'Andriamanitra ilaza ny fahamarinana par rapport amin'ny zavatra misy, ny contexte misy, ny chronologie misy hoe aza ho aiza isika zao, ary manaitra mitsoka trompette. Élément am'izany ianao tsy atorin'ny olona fa ifoazan'ny olona anaiky an'Andriamanitra, anaiky an' Jesosy Kristy, an'olo tena, anao de mitorindray iverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ibebahan'ny olona, mibebahy ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay le izy ravana. Zay ngamba nazoko ambara mikasika an'ity Rosia sy Ukrainiana ity. Tsy vito io ravana. Tsy vito io. Ary am'izao fotoana iresantsika izao miazakazaka be ny toetra raha 60 km ny Kiev mitandahatra ny char fitaovam-piadiana mahery vaika. Zany hoe fomba fiadin'ny Poutine, izy moa zany tao amin'ny école de guerre mihitsy izy, KGB sampapitsikilovana, zany hoe ny lehilahy zany de maraintsaina resaka ady, puis ce soit terrestre na aérien na any ady hoa. Ary io tsy resaka hoe ady na sarim-bavy fa tena ady, lehilahy samy lehilahy. Tena hoe any amin'ny tena hoe fatalina mihitsy zany, fatalité. De am'izao fotoana iresantsika izao tsy lavitra ny renivohitry Kiev, char rosiana fitaovam-piadiana zay eritreretin'ny tafika fa compatible, mitovy refy tsara, afaka andropany ny renivohitry lutiany, renivohitry ukrainiana am'izao vanim-potoana iresantsika izao. Zavatra mampalahelo fotsiny ry havana de hitanareo ny firenena milaza azo matanjaka rehetra, ny Amerikana, ny Frantsay sy ny sisa rehetra, hoe andefa sara anampy fitaovam-piadiana isan-karazany, tsy samiditra, hiditra ninona io koa moa raha vao miditra io koa vao maika grave be. Sa tsy teny hoe tsy maintsy ho am'izay ny fiafarany io, hitatsika eo ny toy ihany. Zany teny anao foana hoe mahireza mivavaka, mahireza mivavaka. Tery amin'ny mpiandohana le ny teny hoe esprit mitovy daholo ihany reo fa ny fanjakana fotsiny no tare masika mampiseho an'ilay loha isan-karazany. Loha eto rosiana fa misy fotoana ny lohan'ilay satana amerikana nitsofoka ny Irak izy nganiraka amin'ny ONU io nitsofoka tany izy nanao ny ataony, nandravarava tany izy, azo ny pétrole sy zay rehetra nylainy tany. De mody am'izay miaramila. De misy fotoana indray ny devoly manao masika izy frantsay, lasa izy mandravarava ny Afrika, Mali, any Côte d'Ivoire, Madagascar, Empire Naonga ny fitondrana teto. Mba ilazako amitsika hoe esprit satana, tsy ho avy raha tsy hamono, andrava, andringa, anapotika. Jesosy Kristy any no tonga mba hananana fiainana be da be. Io le toritsika eto foana. Fa satana a multiple visage, androany izy ukrainiana, rapitra izy rosiana. Misy fotoana izy frantsay, misy fotoana izy amerikana, misy fotoana izy sinoa, manambakambaka eny beorika sy ny rehetrarehetra eny. Zay le izy, misy fotoana izy karana miboly tanin'olona gauche à droite. Esprit an'ny satana daholo avana. Mianime rehetrarehetra reny. Zany hoe zavatra misy zany am'izao vanim-potoana ainantsika izao, amezako an'izay rehetrarehetra voalaza zay, fa lava ny resaka, lava ny teny. Ao anatiny antsoina hoe douleur de l'enfantement isika izao. Fanaintaina ny vehivavy hiteraka. Miforme an'ilay teto milazaiko teo iny hoe misy lohana biby tia aka ny lohan Jesosy Kristy endrika usurpation an'ilay corps du Christ, de le membre be da be mifamono ahafahan'ilay tena membre formé an'ilay endrika ilay biby tia. Corps ny Satan. Zay ry havana anao zambara fa te sotra tsika nahatra ny haino. Mankasitraka Jesosy Kristy mame voninahitra anao amin'izay voambara sy voazara. Voninahitra foana no sandratra tompo ary ny teny izay ny fampisarana teny tompo de anasitrana sy amelombelona anay, ahafahanay malina sy marani-tsaina ity zao tontolo zao ty. Satria anao nefa nampianatra anay indre taka ny menarana morataka ny voromailala, de izay toetra izay fihetsika izay koa tompo, malina izay, fa kosa Jesosy mifantoka foana amin'ny torolalany soratra masina. Ianao Sainte Écriture, ianao voninahitra hitanay
ambaranay dia araka izay Jesosy Kristy dia mahontena ao anatin'ny fanaovana ny sitraponao izahay. Tahiony tsiraray izay manaitaina sy mijaly ao anatin'ny tsifisina, ao anatin'ny ady isan-karazany izay esprit ny Satana manepitra ity an'ity zao tontolo zao ity. Fangeo izy tompo ray-patsaivo azy fa zava-dehibe ny fanoloran-tenany, ahafahanao mandray andraikitra ny fiainany, ahafahanao mitondra miapporter solution, mitondra vahaolana ho anay tsiraray avy. Dia ny fiainana manontolo tompo eo am-pelatananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo kasihan'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Tiako ihany koa mampatsiahy antsika fa tsy ho ela dia hiakatra hiamafy noho izao contexte iainantsika zao, ny resaka vidim-piainana, ny resaka fahasarotan'ny fiainana, zany rehetrarehetra izany araka ny Luka 21 hoe ho firevitra izao tontolo zao, ho reraka ny fonon'olona. Fa mampatsiahy antsika foana hoe soratra masina, fikiry Jesosy Kristy, todika amin'ny Jesosy foana, rakina amin'ny Jesosy foana ny fiainana andavanandro, ahafahantsika mahery sy mahatohatra an'izay esprit zay asan'ny devoly zay, fanangolen'ny devoly zay maharesy apokalipsy toko faharoa, apokalipsy toko fahatelo, izay maharesy tady tiovak'io zay ataon'Andriamanitra andro eo amin'ny devoly. Mino fa voniny ianao ary resy lahatra ianao no hiditra ao anatin'izay bataille zay. Tsy mora fa tena bataille ady, fanjakana fanjakan'ny lanitra ary ny mpiady dia manombaka azy ankeriny. Mirasoanao tahin'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompo.